Julie. Orange, eo anilanao. Afaka. Tantara mitohy nosoratany Tsoda Razakasoa. Velomi Fifisi Nanja. Miaraka amin'ny Rahalala, Fetra Sarobidy ary Christophe Rabearmanana. Mandray feo, mamiavony, mandrindra raha teknika, mana Nanja rahatapitra. Mama, c'est l'osasano à semenataye. Mala petsaka ngeny zavatra ilana ianao mamy. Ufatamony mama. Mama wa. Oksaiki mioty. Aza mitomany toy io mondry. Mioty. Efa tsy namantsika tsony any izy. Mioty, oksaiki. Okzay fa zay no lahatra sy anjara kely mety ny azontsika atao dia miatrika amin'ny fiainantsika menata amin'izay manomboko izao. Efa renkory dadatoso sy dokotera hijerin-drasana fa andao hivoaka kely any ivelany lotsika sy ndry sady maka-rivotra kely. Manao anareo e? Eny ary manao ana datoa. Mamaly tsy fandramaso fotsiny mirotsaka mangina. Ndao hivoaka ka. Eo amin'ny vato ilay sy mipetraka ary midera. Tsy maintsy ho avy eo daholo izany izao mifokon'olona avy eo. Atao ahoana moa tsy alahelo amin'izao mamalazy izao mioty fa manomboka eto izany dia mila mianatra tsy misy azy tsony sika. Tsy misy ny fanjana tsony rehefa manao raharaha. So ihany fa nametraka ny trano kely io mama mba misy ipetrahantsika. Raha tsy izany dia teny ambany tetezina angamba no mipetraka. Tsy ihany fa mba samy nahazo kara-panondro tsika dady afaka mba miasa amin'izay. Tena mba tsy vanina koa ilay olona rozoka. Tena tsy mataho-tody mihitsy. Aiza ve dia nidomo fiara mama dia nitsoaka ilay olona avy eo. Tsy nisy ratra be koa moa ny vatany fa naratra kely fotsiny. Ny lohany efa mivoto be. Dia io nitarika amin'ny fahafatesany io. Misaka ngidiny izay nahavanina an'izao e. Dia ahoana ny resaka ferapara sy ny sisa izany izao? Ferapara ray ihany angamba ny atao mioty dia apetaka eo amin'ny vavahaditsika. Dia izay mahita fa tsy manam-bola naovana betsaka sika. Izany rehetra izany dia efa mampiasa ny saiko sady ry midera. Inona ny sakafo hohanina rehefa vita amin'ny fandevenana. Eny fa na ny aroso ny mpiandry faty ara izao ty tsy misy akoho. Aza miasa saina be amin'izany fa indrana volany amin'ny totoa ahy e. Totoa iza lesy? Totoa leniny e. Si! Aza mindrana fa olona mampime be ireny ka. Ka aiza rondriny indrany e. Izy ihany no manana sy mba afaka manome. Areo ka aloha fa miantso dadatoa fa leo ao any an-trano. Za koa anaraka ny laka. Fandevenana mama efa lasa daholo koa ny havana rehetra. So ihany fa mbola misy ny olona tsara saina. Tena so ihany ry mioty raha tsy teo dadafara sandriny mama faralahy dia afa-baraka teto sika marina. Izy ny tena niantoka be tamin'ireny fandaniany ireny. Dia any izany mama ody vovoka any ambanin'ny tany any. Malahelo ary mioty ohatra mama izao miteny kely hoe
aza miato anaremena tafara tsy etsony asa irana ngenareo hoe okizay ry midira tena malahelo ary mitrakaly izy fa lehilahy ngelahy de za vehivavy kely tindray ve ny tokony hampahery an'lahy ao mitsiki amin'izay le izy ka ao kilikiliako zany sokoko be fitiavana be zany ao kilikiliako zany sokoko be fitiavana be zany ao angana ao izy koa zany okizay ka okizay fa reraka be fa vadiko ny resaka re ahoana ny atao amin'ity fiainana ity inona ny drafitra fa raha elahy zao mandinika de inona ny atao raha za aloha de tsy haiko sika menadasa tsy diploma ny tsy fahaizana ny mety angamba mitady asa eny amin'ireny karazana orinasa mijorojoro enyreny ary mioty sady ity akaikitsika ity ohatra misimisy ihany hitady asa eny ve nefa natraikefa aza tsy hananana akory de mba mety ve zany reny ane olona efa betrakefa be ny ilainy ka tsy hitako ihany zany zay atao ka sika samy mbola tsy nisy ny asa ny tena olantsika sy adysotsika ihany koa de ny andry mamatety fotsiny nefa de fanasana lamba ny namelomany atsika sa noho ian'izany ry tena tsy vitako zany fa za kely aina ka alefa mijery azo atao ihany ka za koa afaka mijery zavakary tsy maintsy misakafo ihany sika ka za misy ve rangamingany fotsiny eto mo alefa mivoaka kely any iverany amin'ny tsy ahitady azo atao ka tena tsy zakafo za mipetraka fotsiny tonga sahady nahita petatrindran'izay aho hoe ahoana lesy hoe misy mampanao formation machine industrielle hono eny namotana iny tsy mila diploma hono le izy ka asa hoe hianatra an'izany ve sika sindrisa finona koa lesy ny atao amin'izany inona ny tsy azo indri amin'izany le machine industrielle ve sa inona eko machine ohatrany ahoana izany be de be nge mantsy ny karazana machine e sa efa nahita an'izany ela tena nazako ary mbola tsy mahay sy mbola tsy nahita fa sao de mba hianatra an'izany fotsiny aloha sika hoentina mitady asa sa hoana sindry fa ohatriny no sarany amin'le fiofanana zany de firy andro koa no mianatra an'izany 3 alina hono de 3 andro izy teo raha tsy diso fa aleo atsona le olona fa aty aniko ange numero le izy fa nga tsy misy akoatra an'izany za ohatra ny kamoka zavatra tsy hay akory ve de ianao koatra ny sarotra anaovan-javatra be zany ka trotezitra be ela azafady ary mianatra aloha de hita eo hoe inona le izy so heverinao fa zarery ary ny tapa-kevitra anao an'izany be de be ny olona liana raha vao nahita an'le afisy de mba liana koa za ary mbola hitady volandoavantsika ny sarany ka aza makandro ka eny ary fa tsy ihany le olana zany aza de mangatafana zavana fanampony loha ok fa mandehana amin'izay aloha alaivo ny sakafo fa tena anaona zany ka vetivety ary zay de tonga fa inona koa ty laoka ty ravomomanga nataoko saosy ioko tena tsy hinana an'io ka io ve ny laoka midera finona koa ty mahazo an'lay tsy misy miasa ny atsika mbola ambombola tamin'ny famanginana ireo no mitsikotsiko tapy aza atao an'izany rangafa makararony foka tena mariny ny fiainany jolambotonao aza entina tatrano fa tsy zakako mihitsy ka tsy tia an'io laoka io aranga efa nataonao ihany na tonga mamana raty de sao mbola toizanao ihany nataonao sy mirarahanyzany ny maty aleo ody vovoka any fa zay ny anjarany ary zary mihody aza mba latsalatsaina toy izany efa fantatrao ny antony nafaty amin'ny mama sa ilaza indray ianao fa ny asa saina noho ny nataoko izy na tonga azy voadona amin'ny fiara
Ka aleo ahy aleto dia atory kely aloha ka. Masotoa ianao. Mioty eo. Aizy ndrizay. Tonga anie zoky e. Nitondrany zoky zavatra ndry. Ato amin'ny efitrano koa fa hoaiza moa e. Ay ve ato ndry e. Ary mahinona ny malahelo be toy izao. Azafady kizandriko tiany ndry. Finona koa ty. Zany takosy zany akia. Mbola tsy nomena an'izany afa teo vao mividy dia hoy aho hoe aleo entina ho an'ilay zandriko fa nalahelo izy izao. Azafady akiny mety fa tsy hanao izay mampalahelo andry intsony aho fa raha reny indry dia ho sahirana e. Aleo aloha ty apetraka eto. Avy niantso an'ilay olona dia izao ry mety Mianao lahy. Zavatra roa ny anarana. Izany piqueuse sy surjeteuse zany hony. Dia mahazo sertifika dia afaka mitady asa avy eo. Dia ahoana ny vola amin'izany? Ka efa nahita tany amin'ny namako aho. Dia izay koa no vidianako kely an'itiny e. Manomboka rapitso sika sindry mianatra zany. Dia zahantsika mba fehezina fa tena sarotra ilay mitady asa Ka izany mihitsy kia. Ary io anao amin'izay ny anjara indrifa efa ninana kely teo e. Andeha hinana an'ilay vary teo amin'izay aho. Aiza moa ilay izy? Nofinofiko ambony latabatra ao. Vita zany izay formation. So ihany fa karazana asa azo atao tsara aloha ilay izy e. Somary mila akingana kely fotsiny. Hitady asa amin'izay zany manomboka rapitso. Vavahady be ty ve zany tsika? Ay, io ary fa mivony vavahady. Dray. Fa ino ty mampitavatava an'ireto ampomby reto? Tsy misy raisiko eo fa misi ihany ny teny eo Ka zao no izy. Ao daholo ve reto olona tononiko anarany reto? Manangatanana zay voatoniko dia manaraka avy eo. Zay tsy voatonina tonga dia mandana mody. Rapitso indray raha anjaranareo fa ireto zao no tonga dia izy. Efa hoe mandoa vola kely fotsiny ngedy tafiditra. Tononiko amin'izay reto anarany reto ary Aingo. Ao ve? Efa hoe tonga dia manato eto akaiko eto Estel. Manatony ety akaiko ety e. Mino. Vonsoa. Tatelo. Tsy ferana. Zay ny androany alova dia mody daholo amin'izay. Nareo ny tononiko teo manaraka Kalo. Madama kely manao akanjo ba menamena. Za ve zany? Ianao mihitsy fa izandray e. Tady asa ianao? Eny tompoko. Ndao ianao manaraka anay ary. Miditra miasa? Fa mbola isy ampanao testanao nefa aloha fa mino ahy ianao fa lany foana. Mahay opération machine piqueuse ianao? Mbola tsy tena mahay fa mba hafanana kely kosa nefa. Dia ahoana io anadahako io? Ianao zao aloha. Nisoran'Andriamanitra fa tsara sanjily.
ny hafa azy efa 3 volana mitady asa tsy mahitako nareo indray no misahirana. Andao raha voniny ianao fa maika Dera, mandana aloha mody dia antsika miresaka. Eny ary bonne chance ndry. Nareo reo matota fiditra ato dia efa voaray avy hatrany satria efa nandoha vola. Na izany aza nefa mba mila miezaka kely ihany a. Iza ny anaranao ry tovovavy? Mioty tompoko ny anarako. Mbola miresakitsika avy eo a. Manao test aloha zao. Mba raisy daholo angeny karaha-mpanondron'ireo ry sécurité. Dia miobatsa. Reny raisy daholo a. Rehefa avy manao test nareo dia avereneo ihany. Hoe ohatr'izao zany le anaty zone. Tena mbola tsy niasa raha zao pozinao zao a. Janona toly amin'izay aloha fa misy maka eo nareo avy eo. Tena betsaka izany mpiasa zany. Marina moa. Manao anareo? Andao daholo manaraha anareo reo e. Angana fa aza milodaloda eo e. Mila mafimafy manenjika asa raha tsy izany dia ora avy hatrany. Tombotsika. Chaîne vaovao velominy ty testena anareo ty a. Eto ary. Eo, mahazo toerana ray avy. Tikeuse daholo aloha ny tena hitestena. Eny e, nareo ange tonga dia lany daholo e. Ino fa efa mahay tsara. Dia inona le atao tompoko? Miandry aloha fa efa manao préparation le checker. Zay fa vita. Tiare. Aleo ndry mitsangana dia eo amin'ny sujet ndry manao. Dia ny hafa manao eto. Mba haingana rehefa manao zavatra e. Efa tafapetraka tompoko. Ny sasa mametaka bokotra, ny sasa boutonnière, ny sasa mametaka col, ndry kosa manao manche. Aiza re? Mety tsara ny indriry tovovavy a. Ao jereko le manche ty tompoko. Ohatray, fa taiza mbola nisy fanjairana manche ohatr'izao teto tany e. Mba misaina ve ndry ty e. Nitsangana teo. Tsy voaray avy hatrany fa tsy mahay ninina akory. Jereo nge reo olona niaraka tamindry fa avy hatrany dia mahay satria efa zatra raha e. Azafady ary. Mandehana mivoaka ny orinasa fa vendrana be. Fa maninona koa ary harmono mampiditra ny tony sasapody tony. Fa nisena izany. Vendrana be le olona nampidirinareo. Aza dia atao an'izany kosa izy na zany azy. Nga izy raha hoe virana dia tsy tokony miasa. Andao manaraka any amin'ny birao ianao tofatela. Vendrana mia. Mety marina izany. Fa tsy hoe tena marina nefa. Ireo olona natsoanareo olona fatanydaholo sady mandeha vola tamina. Za fotsiny miantso azy. Ifampizarana io vola io avy eo. Fa tsy miteniteny an'izany. Mampitiady izany ratratra. Dia inona ny antsoinao amanokana ty amin'ny birao izany? Sotrakia. Ampidiriko ny asa indray. Izany ve tompoko? Faly be araha izany. Dia manomboka roviana izany? Tsara rehefa faly indri e. Fa misy zavatra angatahako anefa.
Inona tompoko? Amin'ny manaraka teneniko fa niasa aloha atao tsara fadioniko ho ataoko qcndry zay mantsy ny toerana malala kosa Fa inona koa zany? Ary ndrity tena mbola tsy niasa mihitsy zany eny misy olona asaiko mampianatra andry avy eo contrôle qualité zany fanavadika fotsiny le fanafoezana azy zany hoe manara-maso sy ny tsara ny asa rehetra zay voazaitry ndry manaraka sainina mihitsy misy ampianatra andry eo fa aza manandry bon reto avy ny dossier ilaina photocopie kara-panondro ray de résidence latsaky ny 3 volana ray de sary tapaka 3 fitaondrany daholo zay de rapitsindry miverina miditra amin'ny fito sady mitondra ny lohatonta taratasy ireo aterina ato amin'ny birao reo zay fa mbola be asa oay saika diniko temporaire aloha mbola tsy fixa zany Voaray isy tena faly be fa voaray ihany tsara ký zany za momba ho aizy andray aza manao an'izany le zay lafa manjary malahelo koa ka zaho anery mioty ianao zao hiasa tsara zany fa za tsy ny teny hoe ratsy fa ny mampalahelo ahy de za tsy miasa fa teo velombe fahafotsiny ahy zany aza miasa saina amin'izany le sy sady tsy velom-behivavy zany ala fa mifanohantsika mandra-pahitany lahasa aloha de zay vola raisiko ny velomantsika da eny ary de manomboka roviny ndry miasa rapitsy de rapitsy ihany ka avy ny karakara de tena io fa zao foana atao an-tsaina midera raha mbola teto mama tsy namelantsika irery zany zara ry izy namela trano atsika dada moa iny efa tsy zay nalehany ny tiako lazaina lesy de zao ninona fiainana sarotra olalovantsika vo maika manamafy atsika zany fa aza atao mahakivy ary mbola misy ray koa ambony ao tsy manadino atsika zany marina ky zany raha mbola teto tokoa mantsy mama na de mivelomin'ny tamin'ny fanasana lamba sika de toy ny zanak'olona rehetra ihany iezaka ary tsy maintsy tafitsika mianadary mioty zay ny tanjoko aza vela raha tsy tratra mitanjona letsy bandy be io ve lesy lahy de ho ambakansy pakely fahono ary mioty ahoana lesy raha tia moa ndrika hoe anambady nefa za mbola tsy mahita asa de ahoana aza miasa saina n'izany aloha hoe aiza koa de hoe mandra-panambadiko ve de tsy ahita asa mihitsy lahy tsisy lasa lavitra loatra koa ne zany sainla zany aleo fa ho resahako le rachan aminay de asaiko ampidiriny lahy mila miketrika lahy ary midera fa aiza koa de sandra landra ve ny amenona lahy eto tsy mety amin'saiko zany ka le production fa aiza ve de 40 par heure fotsiny andeha amin'ny 6 alina nge ny conteneur itondran'io madama azafady ahoana za mahita hoe retouche daholo le asao ny tableau nefa tena miakatra ihany ny production anitsy machine rahitsy nefa tsy misy qualité le asa so de tokony ho jerena ihany aloha ay misaotra ndao jerena ry aloha fa ahoana zao ry Bertin nasanareo raha ngamba ataovy mandeha amin'ny laoniny zareo nge ty ilozanareo ray asa 2XL ve de XL ny label eto mahavoaroka nge zao le ty fizandray koa raha nanao an'izany asa zany fa nareo fatina QC tony koa ve tsy mijery tsara vo miainga eo de tokony ho hita
sao dia ferinao fa hoarako daholo ary ny zavatra rehetra. Ny ankizinao aloha za miresaka fotsiny dia izao mifamadika izao daholo, sady tsy qualité fa manenjika quantité fotsiny. Jereny e ny col amin'ilay akanjo amin'izany be taiko fe be. Jereny e le petite main mijaly mihitsy manala taiko fe. Dia vahana daholo ny carton rehetra sao dia fay daholo ny asa. Mandeha ary mio tenenina any amin'ny carton hoe vahana daholo fa raha izao zavatra misy izao dia miza-pie mihitsy nareo rehetra ireo. Tsy misy prime masy bonus ho anareo amin'ity volana ity. Mazava angamb'izay. Mba ataovy tsara ny asanareo ry zareo fa zay foana no mahazo ny tsy fahazo ato Fa misy inona? Fay daholo ny asan'ireo e. Conteneur efa andera alina nefa le asa jereo. Na nefa anaty carton azy izany ho vahana daholo. Dia inona no tokony atao amin'izany? Amin'ny 6 alina vao miravana io manenjika production sy conteneur e. Tsy misy vahaolana ankoatr'izay. Ay, hovoriana daholo ny chef de chaîne sy ny cuisinier rehetra izany dia mijanona hatramin'ny 6 alina atsika. Hijery personnel avy eo fa izay izany. Dia ahoana izany ny supplémentaire ka? Ny anay aza farany teo tsy avy be dia be Ohatray hoary Bertin za angano nanimba an'ireo asa ireo mba sainy lava hoe ora firy izany miverina andritra n'izay fotoana nanaovana an'ireo asa ireo izay. Tokony tsy omena mihitsy ary ny volany lisany. Elany tsy mahafeny ankizy entiny laniko ahoana amin'ny ahoana. Rehefa tsy asa dia miala fotsiny ity be dia be nitady asa. Mandana mitory any amin'ny inspection de travail raha say alahy. Zany ve mba fotom-pisainana? Mbolo tsara iny ianao raha tsy nilainy alahy efa 2 oro sady aza be fa malina fa etsoko fa za eo alahy. Efa voalaza daholo madama. Ianao koa mijanona mirava amin'ny 6 alina ary mioty Dia ahoana ny fodiana? Efa azo antoka daholo izany aza be ay zay va lasa ary Sylvia. Ok Armand zay izany ry mioty za mahita fa efa tena indrila le asa. Ary ao maso tsara ireo fa ho very eo ny client raha izao no mitohy. Madama, ary inona ny jerijerenao misy inona ny tarehako? Tsy misy inona ka, maiza fotsiny miara-miasa ty anaty zaoniny. Zao tsika miravalina indray. Satry ny azy tsika miravalina fa miaraka anie Madame Sylvia sy Armand reny manao vasamody miady fotsiny reny rehefa ato. Ve ka misy an'izany fa miala tsiny aloha ary tamin'ilay teo Tsy misy tsiny izany fa ataovy tsara fotsiny ny asa Way, mijerijery be aty lehibe ekibo fa mandehana mijery asa ny anaty sainina aloha Eny tokoa. Tsy misy telefony nitsona midera koa hoe alina be avy miravana Tsenaina mioto fa sao maninona ka efa mifiry sao mbola tsy tonga ihany. Fenao aiza ny aterin'ity fiara ity? Mbola lavitra fotsiny aky Za efa akaiky eo amin'ny tetezana eo ve hitanao? Tetezana be aloha ve? Hitako raha eo ka. Hitanao tsara akaiko. Efa ho tonga. Mampatahotra hoe tsy misy mitsena. Aleo fa teriko ianao Nga, sao dia manahirana izany. Tovavy kely io ianao dia velako anderery kosy aza manafa tonga any an-trano foana. Eny ary dia misaotra anao sahady Bertin. Efa hialitsika. Eo aloha eo sofera azafady veloma daholo. Tena mangatsika koa izany andro izany ka. Mangatsika tokoa fa ono Enao mbola tanora nefa toa efa chef de chaîne sahady. Voafehako le asa dia izay no mahatonga ho eo Fa ono inona izany ny diplomanao? Baka ihany. Tsy afaka nanao fianarana intsony fa tsy vita amin'ny mamanay Moa koa izy efa maty raha teo. Ary ianao? Tsy inonao raha ilazako fa bac plus 5
Tsy haiko na ny asany tsy misy na izany kamo fa ny hitako fotsiny dia mila mahafantatr'olona vao tena tafiditra any anaty orinasa raha ho an'ny lehilahy manokana. Ny vehivavy ihany koa saingy ny azo ny tombony manavotra ny taresibika. Tsy voatery fa eny e, samy manana ny lalany ihany koa moa ioko. Dre, iza koa ty bady manatony ty? Oay, mila mailo fony sika. Ay moa zany ry mioto ka lozanao mampiaraka toy izao. Za fotsiny mitaitaina amendry anao. Fa izy no iza ry mioty a? Tsy mila mafantatra akory lahy hoe iza e. Andao ianao moty. Ary tandre mitratrako mbola mamerina zao fa ataoko mahita. Ary aza mifampisitositona ohatr'izany koa nga. Aza tao an'izany kosa izy e. Mitenena eo ihany lafa ty totoandro ty no mipetaka eny amin'ny tareha lahy. Mandana mody ry Bertin a. Rapitso miresaka tsara ny ampiasana. Velo mioty. Tena aza manao an'ireny lafa raha tsy ny olona iny dia tena zarero ny nody taty e. Tsy mahafantatra ny zava-nisy tao ampiasana koa lahy dia tezitra be ohatran'ny nininy ery. Azafady ary. Nareo koa tsy nanazava avy hatrany ange. Ary ndao dia aingana sao isy hamono aty ka. Soe. Ianao ihany? Eny tompoko, nampiantso aho moa ianao. Ie, nampiantso anao mihitsy fa mipetra aloha e. Eny azo tompoko, miainanao a? Ka eno tsara re. Efa hiditra fito volana zao ny asanao tato. Raha ny lalàna dia tokony ho raisina piasa raikitra amin'izay ianao. Nafa-po tokoa ny fomba fiasanao sady hita hoe lalitsaina. Afa-po daholo izay. Noho izany ho raisina piasa raikitra amin'izay ianao. Zany ve tompoko? Oe, tena faly be a. Aza mbola faly aloha fa mbola tsy tapitra ny teniko e. Fa mbola misy? Mbola misy tokoa. Ny contrat de travail izay ataontsika dia misy fifanarahana ambadika ihany koa. Tsy azoko. Zao ny akamaroan'ireo ankizy miasa ato ireo dia nandoha vola daholo vao raikitra. Sa te hijanona temporaire ato foana ianao? Tsy te azoko nampisasiosy ty? Ka lazao ary izay tianao lazaina hoe tokony handoha vola ihany koa ary ve ahy e. Misy peta-drindrina mantsy eo ivelanao hoe tsy manao kolokolo nefa dia ianao lehibe mihitsy izao no manao. Inona moa ny zavatra mba manaraka ny lalàna velona eto Madagasikara e. Aza misahirana amin'izany. Ka lazao ary izay tianao lazaina fa miana e. Ohatrinona ny vola tokony alohako izany? Raha ny ianao tsy vola ny ilaiko ka. Fa inona tompoko? Ianao. Tsy azoko. Ianao no ilaiko. Zany ve dia tsy azonao e. Ny vatanao no ilaiko. Tsy maninona na dia indray mandeha fotsiny aza nge. Inona ny indray mandeha fa tsy azoko ane. Le tie. Miray amiko zany raha tsorina fa ela loatra e. Dia raisiko piasa ato ihany koa le anatahanao efa ela be iny. Andray? Dia zany fe iny takalo ny ratsy zany tsy piasa fixa. Fa maninona nefa raha vola no omeko e. Ampiany volako fa rehefa tsy hanao an'izay ianao dia sady voaroaka. Fa nga ianao ihany no mitady asa. Ary aza bekoretaka eo e. Ka tsy nampozoko. Dia ho reraka mitady asa eo ianao fa izany daholo izao ny ankamaroan'ny zava-misy. Sa te hijorojoro eny amin'ny vavadin'ny orinasa isan-karazany iray e. Sady efa hoe ampidiriko le anatahanao iny hoa. Saino ihany e. Mandehana miasa dia rapitso amin'ny ora toy izao miverina. Masotoa ary ianao e. Rapitso manome valiteny. Mba mailamailaka rehefa miasa e. Azafady madama. Misy olana be tsika. Olana inona indray?
tsy hay hoe iza ny diso na ny mpanao tracé na ny coupeur na ny QC moa izay koa tsisy nahita raha tsy efa vita zaitra daholo le akanjo nefa efa 2000 pièces izay ny vita. Fa inona le olana fa aza olakolana le resaka e? Tsy misy valeur couture le asy e, le aty ambany. Omeo aho eo jereko. Rasa ty mbola nanaraka an'ity ve ny tracé? Ie, tia ny tracé nanaraka azy. Coupeur sy QC ny diso amin'ity. Jereo fa lany be le tracé. Asa efa maka ty ange mioty e. Mioty a, avy kely aloha. Ahoana moa tsy nahita andry ihany ty? Ka iza nge nampafantatra ny olana io? Mangina ianao e. Asa vao mandeha io dia tokony fantatra amin'ny mesuran'io. Aiza no ahita lamba anaovanareo kopy an'io zao? 2000 pièces be zao ve? Aleo aloha antsony armand fa tsy haiko izay fanapahan-keviny na androka anareo na ahoana fa tena loza be ty. Allô? Allô? Makanesa kely aloha ianao aty ambony, chaîne 3. Hoavy zao dia zao. Miala amin'ny karamanareo io. Fa misy inona? Asa efa ho 2000 pièces tsy misy mety ato. Samy hafa daholo ny tayan'ireo. Ahoana izany ry Bertin sy Mioty a? Tsy tokony hitanareo ve izany? Tsy fahatsoana avy aminay io rehefa adinihana. Ahoana moa hoe 2000 pièces dia tsy misy valeur couture daholo? Resaka tracé io ka tsy possible hoe lany tip-top daholo ireo asa ireo. Raha hoe ballon ray tamin'ireo dia mitombona. Marina aloha izany e. Fa aleo ahitsoka ny foana ty fitiako nge monsieur mahatoka atahorako aka amin'ny toerako e. Mitombona ve izany ry Mioty? Mitombony izany tompoko. Tsy mitombona izany e. Voasazy foana nareo satria asa vao miaingo io hoy dia efa tokony ho hita amin'ny mesuran'io. Ka tsy arako kosa nery madama fa chaîne telo be zao ve arahako daholo? Manao kinanga ny asanareo nareo roa izany fa zao e. Tsy azo atao hitan'ny lehibe io fa mila alamina saminareo. Raha ny tena marina, tsy misy idirako mihitsy fa io Sylvia mandray ny fanapahan-kevitra dia manaraka fotsiny aho. Miala tsikelikely amin'ny karamanareo reo e, izay ihany. Tsy misy ankoatr'izay. Ory madama, rehefa pahasoana ange io dia mihitatra e. Lamba mety mihitatra ange io e. Teknika daholo izany. Izany ve dia tsy hainao nefa manajera nandritra ny 4 taona ianao e. Tsy mirarahan'izany aho e. Toy izy miasa dia ataoreo kopy daholo reo. Raha isy lamba. Mioty, any amin'ny brozo dia zao. Ialako mbola tsona avy eo. Iny avy tompoko. Zava-doza be reny dia ahoana ny atao? Efa reny lazainao reny ny sasy zaniko. Madama moa izany e. Ka izao e, azotsika fafany reny sazy reny raha mifanaraka tsika. Toy n'ilay resaka omaly ve? Mazava ho azy. Tsy mety kosa izany e. Dia izany daholo ve izany mahazo an'ireo tovovavy kely tsaratsara rehetra atao ampiasana? Ka ianao ihany io e. Raha miala ato izao ianao dia afaka 3 taona indray vao mahita asa raha hita ary. Alefaso lavitra ny saina fa mahavonjy angeo ahy io atsara-tarehy io e. Azoko ampiakarina ny toerandry rehefa tantara mitroiny antsika. Aza miseto amin'izany fa hatrany am-piangonana hatrany am-pianarana dia misy an'izany daholo e. Fa hoaiza ianao? Andeha hanidy an'io varavarana io fa tsy midy nge io e. Anga Hoaiza moa madinika dia ampidiry miasa ato koa ny anadahako. raha pitsan'izy dia miasa ato fahasamana e. Afia ary izany mimikeloko izany e. Antraizany atsara ndry e.
Fina mampitomany anao? Enao tao arinako tao. Fina mampitomany anao Ny zavatra mampalahelo aho fotsiny ry Bertin. Tsy maninona fa aza miasa saina be amin'izany e. Ndao ianao ateriko e. Sa mety ka. Nefa nga moa dia afaka hanatitra hatraiza ianao fa eo amin'ny are ihany e. Sa andeha tongotra? Tena marina misy zavatra tiako resahana anao ka tsy haiko na mety na tsy. Raha iresaka amiko ianao dia aleo zany mandeha tongotra e. Sa ahoana? Mety? Mety zany e. Ka atomboka zao sa ahoana? Alefa sy fa ny lalana koa ny mbola lavitra e. So ihany aza fa mifarana ny herinandro ka nalinalina aza tsy maninona e. Ka ahoana? Inona le tianao lazaina? Ahoana re zany e? Odry, ahoana amin'ny ahoana indray e? Eny ary mioty a. Ahoana lesy? Maniry maniry any mba ho ravako ny tokantranoko ianao. Maninona? Zany tiako raha ianao no ravako ny tokantranoko. Vao nahita anao dia resy lahatra tamin'izany ro mioty a. Azo mena tsiny tsy ho sipako fa tena ho vatoko mihitsy. Bertin, zany ve tsy hafahafa be? Hafahafa be ahoana? Ny toetrako, ny fiainako sy momba rehetra tsy fantatro akory nefa dia tia ahy ianao. Amin'izay tonga dia hoe vady mihitsy. Eny, aleo aloha isaina tsara dia amin'ny latsinainy ianao omeko valiteny e. Mety? Tsy maninona zany e. Dia aza miasa saina be amin'izany aloha e. Fa vadiko kely ny resaka. Dia hoe ahoana ke? Tena enzana be lesy le fiainana anaty zonina. Fa maninona ke? Rotoroto lava e. Misakafo vonjivonjena, manenjika production foana. Tena lany misehatra ny asa ny fiainana manontolo e. Indraindray aza moa dia miasa foana ihany na andro alahady na fety na fifidiana. Angaza ihany no hitanao. Fa inona koa? Rehefa hariva amin'ny firavana iny, matetika mihitsy no misy tratra ny tompom-bady. Mampirafy ny akamaroany e. Satria ao ny tena fiainan'ileo olona. Normalina be izy raha azo mifakapana ampirafy satria toerana fatoriana sisa ny any an-trano. Ambona ambon-javatra sisa ny vady aman-janaka. Rehefa tonga ny an-trano indray dia milaza fahareraka. Anika tsy mahavita misahana ny ankohona intsony ny vehivavy miasa amin'itony orinasa tonotoantsika. Raha lehilahy indray izy dia lasa kisitimbelona. Eny zany e. Sarotra le fiainana no hitako tena mahatonga an'io e. Fa hividy bonbon vetivety etsy aloha lesy fa andraso vetivety a. Ampiasana tany nareo tia me mahazo takolaka foana ny tena me mahi andro aman'alina. Mandeha tsara lesy ny asa fa misy vaovao tsara be olazaiko an'lahy. Tonoa tsara aloha fo a. Ahoana izay ry bavy? Tonga dia miasa ilara-pitso efa nresahako ny lehibe anay. So dia fa hitapy ary ndry ity. Fa mitapy ahoana koa e. Tsara tsy izany vaovao lazaiko izany. Ka lahady anie rapitso e. Fa zany ary ny tena vaovao tsara. Elatiako amin'ny latsinainy lesy a. Miaraka amiko mandeha maraina ela dia manao madio tsara. Angamo izay maloto e. Zany koa ve dia atezitra fa nareo koa. Amin'ny latsinainy zany e. Ohatran'ny tsy ampy siry zany loko zany. Sa mety amin'indry zany? Vosaika hiteny mihitsy koa. Aleo alaiko ary. Aleo fa alaiko e. Tena izy a. Mioty. Misy iny. Tohatry migagabe zany ela. Hafa. Aza mbola mipetraka ny indry e. Mandehana kely hoe. Fa mety inona? Maninona ny hafahafa be mifandeha andry? Misy zavatra tsy mazava.
Anga dia mafy mihitsy ny donana azy miovatra amin'ny famindra ary mioty taiza ianao? Indray lesy fa maninona ny fandehako reraka mijoro amin'ny asa koa fa aza dia ratsy loatra ny lesy raha zany atezerako izany nampiariko aminao ry mioty vehivavy lehibe ianao ka ataovy izay tianao e. Fa za ty zany dia tsy maintsy ampanatsoana ty foana ve? Kely inona ary ty e? Sao nampanatsoako anao hoe za moa lehilahy ka tsy mba mivadika ny teny nomeko zany. Efa niraisiko le anadala maklasera amin'ny section coupe misy azy ka hoana falenana. Oe, tena faly be afa miasa ihany zany ny anadahako. Fa ny faharoa indray dia ty oe tia ny tena zava-dehibe jereo ty taratasy ty. Finony ty fa tsy haiko ange. Jereo ny ambadika sy ambadika teny frantsay ny ray dia teny malagasy ny ray dia vakio tsara. Fifanarahana arakasy ty zany hoe sonia zany sisany andrasana. Ataovy eto ny sonianao e. Eto io indrindra fa tsara aloha le tamin'iny tiany ianao dia misaotra e. Olona mitazona ny tenika anie ahy zay fa mazotoa ianao miasa e. Misaotra tompoko. Tsody ianao? Mbola tsody afa mbola manao fotoana kely amin'olona fa tia misy vola dia naendasina atao laoka any an-trano miresaka tsara e. Izay ary fa lasa e. Mioty mila miresaka kely aloha tsika. Tena zao dia zao ve? Zao dia zao mihitsy. Tandre mitratrako miaraka amin'ny vadiko fa mahitaniko ndry ity mantsy malaza manja kely ataovy tsara nefa hopiteriko io tarehy io tsy azoko tsy miaraka amin'izany ary mananja tena fa za mitabataba eo ianao madama. Ny vadinao anarina tsara sady tsy izy koa ny andrasaka eto raha izay no mampanahanao eo. Fa misy inona ry zareo leo andeha velominareo. Andao raika ane. Tena marary saina koa iny vehivavy iny fa reka ny ahoana koa e. Fiteninay avy any avaratra izany e. Fa avy aiza tokoa moa nareo e? Distrika Ananjosoro be any amin'izay hoe Antanety be anaty volo izay. Fa dia tena eto tokoa ve tsika no hiresaka e? Aleo eto fotsiny ry Bertin eto no meko ny valiteniko sady mbola maika koa e. Ka zao rery Bertin vonona no vadinao tsy manana teny firy olazaina fa tianao ihany koa ary Bertin. Tena vonona no vadinao. Tena marina very mioty. Ino andray misaotra mioty aza manafa tanany teny nomeko matoky ahy ianao. Masaka ve ny sakafo e? Mbola tsy masaka kia. Aleo aloha hipetraka fa tena reraka mafy zany ka. Ka nanao ahoana lahy? Ahoana izany miasa izany? Tena reraka aloha e. Mitsangana mandrapirava dia mitarika ny lamby iny foana veke. Fa io aloha misy dia io mandeha.
tsy asitsika olana izany fa zara za miasako. Rehefa zatra lahy dia mandeha ho azy io hoe fa misy zavatra olazaiko an'lahy. Hoe ahoana ry mioty? Ataoko angamba fefa samy lehibentsika ary midera. Lalana ny raisana fa ny tanjona tsy mitovy. Efa miasa koa elahy zao. Mahaiza mitondra tena fefa lehibe lahy. Tsy azoko. Inona ny tsindry hatongavana amin'izany e? Anambady ary midera. Maninona? Anambady? Dia ho avelan-driry reto aho zany. Sao dia mba tsy mety kosa izany ry mioty a. Mbola mila mifanohana nesika e. Efa lehibe ho atsika ho hata amin'ny lato eo. Manana ny safidy koa fa aza fefena amin'izany. Afaka roa volana nataony raharaha. Ny afatry fotsiny dia karakara tsara ity tranona velan'ny mamy ity. Rehefa izay ve moa no tianao atao ahoana fa dia mirary sosy tokantrano sambatra ho anao izany dia anadahanao. Misaotra lesida. Dia indray tsara dia raha misy manahirana za eto foana. Dia mba iza hono izany olo izany nefa e? Mba haingiana le production fa dia tena zao ve? Fa ty chaîne entinao ty ry Bertin dia tena milodaloda loatra. Ora vaky tanteraka ty chaîne ty farany. Jereo fa tsy vitany tsy maharaka fa mbola be retouche ihany koa ny asa. Izany manao lancement eto izany moa dia efa mila ho tapa-bolana. Tabataba raha matoa-be ny anao. Koa fa ho tapa-tena landrana farany. Fa ino tirina ny tenaina? Tsy mety izao. Tsangana eo ambony masinina eo. Aingana ianao e. Ndre, fa misy inona? Miorakora eo ihany. Ary tena tsy azo tenena mihitsy ry le ampondra be reto a. Fa misy inona sy bia? Mba niteniny ankizy hoe tsy mety ny asany dia miorakora ka rivendran'ireo. Milany ianao mivoaka kely aloha mankaina fa tena tsemboka be ianao izany. So tapaka lalandray eo. Bertin, ataovy tsara le asa dia teneny le ankizy fa raha misy mahazo an'iny vadiko iny tena ataoko mahitinareo a. Ihany tompoko. Mioty, mankany abroko zao dia izao. Fa misy inona tompo? Rehefa any anaty birao miresaka tsara tsika. Resaka asa ny resantsika ao. Aza manazavatra hafa ianao. Mansoare. Manao ana daholo tompoko. Tsy misy mamaro koa reto. Ka zao ry mioty a. Mazoto toerana aloha e. Mila mihaino tsara ianao. Reo hitanareo ireo dia solotena ny tompona orinasa ny velany. Maurice io firenena io. Ny orinasantsika dia manana fiaraha-miasa amin'ny orinasa ny velany. Ka izao no tianay hatongavana. Mitadiko ise tena mahizy ireo. Ka rehefa nandiry izay dia ianao no alefanay any velany. Ka ahoana? Mazoto ve ianao? Mbola afaka mandinika tsara ny ianao e. Aloha indrindra aloha dia mankasitraka indrindra ny amin'ny fahatokisanay e. Ery-taona izay no niasako tato nefa efa ametrahanareo fitokisana goavana be ohatr' izao sahady mampitombo ny fahatokisa-tenako izany. Fa hono aho tompoko. Miainanao izay? Roviana izany no mandeha. Dia ahoana sy ahoana ny contrat sy mombamomba an'izany? 5 taona ny contrat. Ary isy fifanarahana ara-taratasy ho atao. Mbola afaka 7 volana vao mandeha ka. Dia ny orinasa no miantoka tanteraka momba anao fa azahoanahy. Ka ahoana? Vonina? Eny ny fahitako anao mbola misalasala satria tapaka loatra koa moa. Tadidiny nefa fa opportunité ho anao io tsy ahita toy izao tsony ianao. Karama mbola tsy lazaina fa dimy tsara aloha e. Meko telo andro ianao dia mandalova ato aorian'izay manome ny fanapahan-kevitra ao. Tsy ianao rery mantsy no hany fa maromaro nareo nandeha.
dia izay nilazaiko anao izay Bertin. Inona ataoko fa tena miady any misy aiko. Izy toy izany ilay very miolika. Malahelo ihany aho hoe andeha ianao saingy tsy ahita toy izany intsony ianao e. Dia ahoana ny amintsika? Aza atao mampianatra ny raharantsika izany e. Dady efa voafaritra ny antsika. Aza manahy ianao fa hanaja amin'ny fitiavantsika e. Tianao foana ary hanomeny ho avintsika ho tsaratsara kokoa. Misaotra mioty a. Mitsotra anao ho totosa soamatsara izay ataonao rehetra ny tany lavitra any. Miandry anao foana dia aza midaladala ny atanin'olona any a. Matoky anao a. Misaotra Alicia. Rehefa nandinika tompoko dia vonina ny andeha. Izay inge nilazako hoe tsy ahita toy izao tsony ianao e. Ny tena marina izany nandresy lahatra ny rovazareo mba ho ianao no atao solitenan'ity orinasy ity. Misy ihany koa ny pourcentage ho an'ny sosiete mantsy. Tsy azoko tompoko. Toy ny azany sarehetra io hoe misy ny tombony ho an'ny orinasa izay mandefanao any. Izany hoe ny ampahany kely amin'ny karamanao a misy makaty amin'ny kitapom-bolan'ny orinasa. Kely fa tsy betsaka ka. Ay, misaotra indrindra ry tompoko. Fa izany rehetra izany kosa ve dia tsy mba mendrika. Mendrika inona? Oka izao hoe tsy manana fampanantenana be ho anao tsony aho fa efizay hatafitanao izao no ataoko. Mba tsara saina ihany ingihana dia ohatr'izao azy. Fa monsieur Armand, misy zavatra lazaiko anao. Inona izany ry mioty? Be vokanao aho tamin'ireny zavatra nataontsika ireny. Maninona? Tena marina ve izany? Ay ve mora taitra e. Tsy misy an'izany finafy izany ny taratasy tokony karakarainy. Meko anao daholo reo avy eo e. Eny are. Mivoninako hevitra ty androany dia tsy maintsy tratrako indray. Ataoko angamba fa tokony andeha amin'izay amonjy ny asako a. Sa ahoana? Fa izao mioty a. Tsy haiko aloha na tianao na tsy tianao fa tokony ho raisina mpiasa raikitra amin'izay ny natahanao. Ka ahoana? Mety aminao ve raha mba mena kely indray ahy? Indray? Tena tsy rarony kosa izany. Haiko sady ny tianao atongavana. Saingy iny e. No ny zokiko mampalahelo ahy dia ho ataoko izany. Ao anganary so misy matratra eto. Mamo, eto aloha mifasanao asao. Maranao aho dia tonga eto anaty voninkazo anao. Tsaroko daholo ny ezaka rehetra nataonao anay zanakao mama. Tsy misy mavita amin'ny vitanao ka izany mahatonga eto mama. Zanako vavy indray vao vita raharaha tamin'ny sabotsy teo ka nanaraka ny vadiny. Malahelo aho mama. Za rery sisany ao amin'ilay trano navelanao. Saingy aza manahy ianao fa ho karakaraiko tsara io trano io. Aza manahy ianao fa eto foana. Sady efa niovana ahy mamy.
Ny vatanao no mety tsy mandray fa ny fanahinao kosa mino hafa maheno tsara mama. Afaka volana vitsivitsy te andeha any koa miody ho any Maurice izy. Zay mama, zay a, zay fa manaraka indray. Veloma ianao. Zay lahy androany ary midera fangatsy tadidindry ny andro androany. Finina tokoa moa. Toa malahelo e lahy. Indrisy mantsy tena tsy tadidindry mihitsy ve? Tena tsy tadidiko fa lazao le izy a. Vitandrisady na nadino. Normal izany satria efa manatokantrano saondry. Eritaona androany ary mihoatiny nafaty amin'ny mama. Eritaona sahady. Mitamberinao an-tsaiko daholo ny zavatra nataony sy ny fananarany ahy. Dia tena dinindry tokoa ve e? Eritaona sahady tokoa zay. Tena tsy tadidiko lesy fa mialatsiny ary midera. Be dia be loatra koa zavatra isan'ny lohako aokotsika tsy fametsiny. Tena berita ty miantso ty. Allô? Allô? Aizo ndry? Mbola ho any amin'ny midera fa haka zavatra any. Mbola misy taratasiko maromaro mantsy any. Ety andalana ho any zao zay menada. Fa ahoana lesy? Anka, aleo zany tonga dia andrahoako ny sakafo e. Aza riva be fotsiny a. Eny lesy a. Mifankatiava tsara ry izy roa. Midera? Fa misy inona? Nisy nandrodana ny trano. Fa ahoana? Sady efa manomboka fefena amin'ny tafo fanitsony izy zany. Fa sao dia mba tsy rariny. Ifa manantona antsika ny sefoko tany. Aza mitomany io ianao e. Aza voatsara izay tena zava-nisy tany ry midera. Enjana valy a. Lasa ny sinonotra ny sy ny tany kely navelan'ny mama nefa dia eritaona katroka nino nafaty azy. Tsy ny anay ihany fa trano maromaro. Tsy nisy fampilazana meloa. Tsy nisy taratasy fa avy hatrany tena rotana. Mbola betsaka ny zavatra ilaina nefa dia simba atao daholo. Ilay sefokotany moa tsy hita izay tena fanazavana fa efa voatamby vola angambe. Eo anie mbalovana felan'ny mamy. Oaka izay ho fa aza mitomany ianao fa tsy mety amin'ny fahasalamanao io mitomany io. Dia ahoana izany no momba anao ry midera? Ho aiza ianao? Izay mivoasaika ho resahako hoe mety aminareo ve ry izy mivady raha ohatra ka mba aty aminareo aloha no mipetraka mandra-pahita vahaolana fotsiny? Raha mandra-paha fotsiny tsy maninona ka? Afaka mijanona aty aloha elahy fa tsy maninona izany e. Ifa momba hifanampy io. Misaotra be dia be anareo mivady. Misaotra fa tena ratsy teo nareo dia asa fotsiny. Tena tsy rariny mihitsy mahazo madinika raha toy izao ka. Aiza ve dia tranom-balovana velan'ny mama antsika dia nalainy vahiny ambogadiny fotsiny. Raha isika ve no any asinina ohatra dia hanome ny tany no antsika izy. Tsy noko izany ary tsy tombona velively. Aza dia miasa saina be amin'izany aloha e.
ato aloha ianao izany no mipetraka dia mifanampy eo tsika. Misaotra valy a, dia aza malahelo be to iro mioto fa rehefa lasa ny Maorisy any Endry dia vetivety dia mahavita trano nareo mivady. Olona samy miasa nareo. Marina lesy zany a. Dia ahoana zao ry Bertin ampy ve mivary ao? Izay eo ifampizarana rery mioty a. Na izany aza rivo mianadahy dia mbola mila miady miaraka amin'ny fokon'olona eny amin'ny fitsarana nareo a. Nga moa dia anam-potoana firy amin'izany kory amin'ity asa lava tsy misy fitsarana ity e. Raha io tsy ary ny aleo alainy ihany e. Izy mivady zara teo mandozy sakafo izay tokony ilaina rehetra ka soa ihany fa mbola teo mioto fa raha tsy izany angamba dia loza be. Soa ihany koa fa efa miasa fa raha tsy izany dia tena nanahirana. Na dia kely karama aza dia efiny nagaga fotsiny dia hoe lasa mpiasa fiksa herinandro vitsivitsy lasa izay. Nefa ao amin'ny orinasa esa koa dia tena malaza be fa mandovola izay vao voaray mpiasa raikitra izany. Enjana le eto amin'ny tanàna ka. Mino fa mbola ho avy ny anjarany ireny e. Mbola hitsarany ireny ny zavatra nataony. Mahafantarareo ve ny antony antsonanareo aty? Ataovy mahita ireo ry Armand fa lozana miresaka fotsiny rehefa manao matela. Tena tsy fantatray tompoko. Ampahafantariko anareo ary. Lazao azy ry Sylvia. Nivadika daholo ny sonsansary rehetra tamin'ilay matela nataonareo. Ny tena loza dia izao. Na ny QC coupe na ny coupeur na ny mpanao paquet, indrindra fa ianareo matela seur dia tsy nisy nahita an'io. Ka inona ny fanadiovan'ny nareo amin'izany? Lisany angezany anontany izany e. Samy andrinina vao hiteny. Tsisy hiteny. Rehefa tsisy hiteny dia sao ary. Reto daholo ny dosie anareo. Avy hatrany dia voaroka tsy misy resaka. Mifona re tompoko. Tsy mandray fonana. Ny asa ity be dia be no mitady azy fa rehefa tsy hay le manaja azy dia aleo ho an'ny hafa. Nareo ena menadar eo voaroka daholo. Mifona re tompoko fa sarotra ny mitady azy e. Aza tao any mora misefa sao mba misy azo ifanamboarana. Angay ala vehivavy ka hoe misy ifanamboarana. Mivoaka ato daholo. Tsy misy STC sao dia mihevitra haka eo amin'ny faran'ny volana. Vao maly raha teo konina ndraikaramo. Tsy misy gotinandro tsony aty. Eny ary andeha zay. Fa zao ny tsarovy a. Mbola eo sika andray andro any. Ohatrany aty e. Ametrahako plaintique se la fa mianatra mandrahoana. Zay fa lasa zay e. Ary dur le matesa fangany tia. Fa misy inona ary midera fa tondra taratasy daholo nareo? Voaroka zay ry miody a. Zay ihany azoko amboara aloha fa any an-trano miresaka sika. Ahoana koa izany? Any ary miona e. Ary akanesako le tsy vaniny io. Dainy koa izany ataony reto. Tsy mianatra akory mifandamory be ao anaty birao nefa ity tsy midy kory. Leo rehefa avy eo miverina ka. Voisine. Saika resaka aminao anefa moa nareo mbola misy olana angany asa? Tsy misy ka, zavatra fa mihitsy. Tsy idirako. Raha ny tena marina madama dia tsy misy idiranao le izy a. Mandana aloha ianao mivoaka fa iresaka kely zay e. Ok ary. Sady anaramaso ny production aloha. Ka ento amin'izay ary ny resaka ao e. Nahoana moa ndroanao ny anadahako? Ohatray.
fa ny dadanao sa ny reninao sa ny anadahany reninao ty orinasy tino zay tianareo no atao matoy ny voaroka dia nanao ny tsinety zay point fa anao ihany koa ngaty lehilahy lehibe tsy misy saina nyvatako fotsiny mifirafirainao tato tsy nanome azy na nyvatako anao no fitiavako anjoky-asa sy ho mpiasa raikitra ato nefa zao ny ataonao mandana mahandro eny Ambomanga dia miverina ny asinaoko zao ry mioty a raha ianao dia tsy afaka ndokanao ato a satria ianao andro tiana ny orinasa fa raha ny zokonao ndray tsy dia misy ilana azy loatra zay koa ane tsy nanery anareo iray aminay lehibe sitraponareo io ary samy mahazo tsiron'izao ihany hoy le hirany tsoto zay hoe mbola mahazo tsirony e na dia efa saikadinony a mbola nody anao zao e raha tianao ihany koa ny androahana ny vadinao aty dia toizy mifamaliana amiko a sa andao indray dia ampiakariko superviseur ny vadindry e lehilahy tsy vanina esy e azakivy amin'ny zanatra midera mila matanjatsaina ila fa lehilahy e sao dia olona voaozona ary aty e tsy misy an'izany ry midera fa io fiainana io mihitsy indraindray no injuste ho izy mivaza zay tsy ity izay andrasy anazy e tsoroko aminao fa zara taloha nandeha tongotra mijery asa eraka Antananarivo ity kivy aho tamin'izany a fa mbola mijoro e dia ahoana izany izao ny fijanonako ato mbola afaka mipetraka ato ve a ka hoaiza moa elahy e manana niza nampy an'lahy elahy fa sady mitady asa fotsiny e mety aminao ve zany ry valy za aza voasaika an-tany hoe mety aminao ve zaniko nareo mantsy ny tompontranoko mety zany e azakivy zany fa erezo ny di e ve io mitady asa etsy amin'ny tsorinasy itsy io e izy mihitsy io fiona ny olanao aleo anaovako azy fa jereo ange fa iza koa ty aleo anatonana hoe mana ay ve nareo e le tsy vaniny reto dia ahoana ry zany miasa le sy betsaka fa ialahy mihitsy mivendrana tsy famaly aminao eto aho fa aleoko mandeha lasa mandeha any koa fa dia inona zao ny tombontsoanao teo ny anao koa inona ahoana fa tsy ampy fialam-boly aho dia mba manala kely ary andao andeha fa taditiko ny laharany fiary iny tsy fa ampy ve ny nataolona zao mbola sa ihany ny ataolona ohatr' zao ifanenysika ka rehefa tsy hanafay alahy ny fanjakana sy ny fiainana dia za mihitsy ny tsara lahy e tsy afiainiko anao aloha ry miody fa teny efa leo nipetrahany anadana ho ato a efa telo volana ve zay tsy mahita asa ihany izy avy aloha mipotsiny ato ka hoaiza ary izy aminao e zay ataony ihany a dia raha reny zandrinao reny ve no ataoko an'izany dia faly ianao
na ianao misafidy ny tokantranonao na ianao misafidy ny zokonao, tsy misafidy akoatr'izay ianao. Andray kosa Zay fotsiny be ranomasotsy. Ka reto ary ny sakafontsika e. Tsy tomitomamy mioty. Ka manaikitra be ny kipoko fa tsy misy inona kosa ka. Ay ve misotro rano mafana tsara rehefa eo e. Ka ataovy ary ny sakafo e. Hafahafa koa fijery mibery tay ahy zany. Aleo hoanina aingana ny sakafo dia miala eto ka. Rehefa tsy miala vola marina ny mpihinana dia ohatry ny andeha vola mahita hanina. Aza manao an'izany kosa ianao. Aleo tonga dia tsoriko fa miala ato ianao raha-pitso maraina. Tsy natao hamelona nyity tsy miasa rehetra ity aho. Averiko indray ro mioto fa na ianao misafidy ny tokantranonao na ny zokonao Midera, aleo ianao mandeha maraina, omeko vatsikely ianao. Aleo fa sao dia sao ihany aho dia andeha ka. Aza mananareo fa tsy ho hitanareo etsony aho. Tsy andro maraina izany aho. Nefa alohan'ny andehanako dia misaotra anareo mivady aho. Tsy nampoziko fotsiny hoe sahanao very mioty, sahanao ve no manary aho ao anatin'ny atoko. Veloma ianao e. Lasa ny anadahako. Azo nanteny fa ao anatin'ny adiny tokoa izy ny nelako. Aza mitomany eo fa lehilahy lehibe ange iny e. Tsy very mandeha izany iny. Tena mitady ho avoko izany orana izany a. Dia aiza moa izany any andeha. Tsy maintsy mamonjy an'ireny mpanjakama fahiny ireny indray aloha izany fa tsy manana aleko. Aleo andeha ho any e. Rehetra andehanako any Maurice, fotoana sisa ny andrasana. Tsara k'y izany tandre milasa ny vazahany ary Za koa ve dia hanao an'izany e. Izany mahalala. Fa mba aiza marina ary izao izay zokiko izay e. Ho aiza moa izy fa tsy ho eny ihany e. Ary iza dia miasa saina be amin'izany fa efa tafitangendry e. Ao ange mba jereko izany passeport izany. Ataoko ahoana moa tsy alahelo anao ry Midera. Anatsiny aminao asaingy na aiza ianao na aiza dia zoko sy tiako foana. Ampiriko ao anaty armoire ty passeportnao ty Ataovy tsara toerana fotsiny e. Rehefa izany dia anainga ho an'ny Maurice. Manendaka rivariva ny andro. Izay ny vahaolana hitako farany satria tsy tanana mikotra tsy tongotra hitsipaka fa dia izao. Za samirery sisa miatrika amin'ny fiainako. Tsy maintsy vitako izay kasaiko androany e. Dia ahoana izany Sylvia? Ahoana ihany ilay ankizy andeha ho an'ny Maurice? Roviana moa no manainga. Ohatry, toa tsy mamaly ianao. Nona sa voko loatra? Eferinao fa tsy fantatro daholo moa ny zavatra ataonao. Tsy azoko. Fa zavatra ina anao ataoko e. Ianao manodina mpiasa vehivavy be dia be ao am-piasana io ka. Ay ve. Inona izany no mampime anao amin'izany? So everinao fa mahafaly ary izany. Zao ry Sylvia, za mpanodina vehivavy ao am-piasana fa ianao kosa mpandray volan'olona. Inona moa izany no mahasamy hafa antsika? Samy fanetry be ny firenena izao ihany ka aza mifampiteniteny kely lehilahy tsy misy ilana azy.
kaizakaiza daholo ary le rony e. Ao tsara daholo. Ka zao e. Efa nandritra ny 2 volana izay nanarahako masan'io fiara io sy ny momba azy rehetra. Efa avy nanaraka an'ireo fa avy tany amin'ny banka ireo na 2 vola. Afaka minitra vitsy dia andalo eo le fiara ka mivonona amin'ny zavatra rehetra lisany. Ao. Vao manome topy aho dia velomo ny moto a. Voray ve? Okey. Ino le fiara zalahy? Velomo ny moto? Tsy mahazo mihoatra n'ity tamboho gasy ity sika fa efa be olona ao aloha ao. Armoa, misy zavatra hafa ange izany e. Fa misy inona indray? Misy moto manaraka tsika. Moto telo isa ireo. Akaro ny vitesse Armoa. Ainga anaro le rony e! Firy ny pneany! Sylvia, tsy mitepitsony ny fonity. Kay. Aitorana fotsiny izany ka. Ary mivoala tory le tsy mataotody tia. Kay, aza sitonina amin'ny akanjo toetr'izany a. Zavao ny fiara zalahy dia daholo izay azo lisany entina. Ainga aminareo e. Fa izy lahy, ina n'ilay lahy. Vola sahina va meko daholo e. Aleo esoriko ty saritavy ty dia ho fantatra lahy tsara hoe iza. Zay. Fantatra lahy ve hoe iza? Asfaldet alla säga. Syre, any amin'ny lahy fotoana ary geba. Okej. Aya lahy, ina ny olana lamiko e. Manana mihitsy raha tsy fantatra lahy. Aleo aloha areniko kely alohan'ny lahy. Zay. Ka zaho ary ka eno ny teniko. Tsy hamono any lahy fa fahaiziko fotsiny lahy. Ny olako amin'ny lahy dia zao. Rehefa tsy hanasazy any lahy ny fanjakana satria tsy hita ny elasy ny zavatra maloto atao ny lahy, dia zany no nasazy any lahy. Atambatra hoe daholo ny valiny eloko lahy. Ny fiainana raha teo ohatran'ny mbola ho ela vao ananatra ny lahiko dia aleo anariko e. Kay, kely lave zany e. Kay, marary ny lohako. Mbola vao ny lohan'ny lahy fotsiny izay marary fa firy moa marary amin'ny nataony lahy. Vehivavy firy izay no mivetavetainy lahy raha tsy izany dia tsy tafiditra miasa sy tsy voaray mpiasa raikitra. Kay. Ailona tsara ny fahalemely malagasy fa vola. Mahantra le firenena nefa dia ialany mpanararoatra voalohany ny malagasy izay mitovy amin'ilay ihany. Anisan'izany ny anabaviko. Everiny lafa-tsy fantatro moa ny nataolona ny anabaviko. Everiny lafa-tsy fantatro reny. Kay, zanga nanery ny anabaviny lahy. Kay, ary tadile ty va raha tsy ny anabaviny lahy tsy ny asa lahy. Imioto ve? Efa nataoko fihinana ary tsy vo izy rery le tsy. Kay, efa betsaka vehivavy tratrako ka averiko amin'ny lahy hoe tsy nanery azy reny ange ahy. Miteneneo ihany any lahy e. Kay, rehefa mantra ality ny fireneny lahy dia zao vokany a. Tsy etrany ange fa hatrany ampianarana io e. Vehivavy koa anely ty mba teo tafity e. Elany tsy misy saina. Ratsy no natao latsy. Tsy tonga tamin'ny toerana tosao ahy e. Tsy manam-potoana firy-tsony aho fa ampiariko amin'ny lahy fitsarana an'io. Fa ino ty ataony lahy? Fa voainy lahy atao inona ny patalohako e. Tapahako ty satria ty foana ny anombana vehivavy eto e. Ino ny anty? Tapahako ty hoa. Vontseo e. Kay. Ny fitsarako no ampiariko amin'ny lahy an'io ia. Ho tapahako ihany koa reto tanana roa reto dia zairiko koa vavalandro any.
Volana tsery mitera. Tsy misy fona zany e. Fona wa. Dia efa manahoana ho madame Sylvia zany? Tsy haiko fa any amin'ny hopitalo ony izy izao. Raha misy Armand kosa maty. Mody daholo tokoa zany ny mpiasa rehetra androany dia mandeha mamangy any ny solotena. Tapaka hono ny filahin'ny Ramosy Armand. Ny tanany roa ary mbola ny zairan'ilay mpamono olona ihany koa no vavany. Trekako eo. Fiara sendra nandalo no nahita sy ny fiara nodona. Madame Sylvia indray somary niala lavitra tamin'ny fiara vao hita. Karazan-drazany hoe nandositra izy raha ny fanazavaan'ilay olona sendra nahita ny fahavoazan'izy ireo. Nisy zavatra tsy nilamina angamba atao fa ireo koa ngika ka tena olona ratsy saina e. Marina e. Ndao andeha hivoaka ato fa reny daholo koa mpiasa fa andeha. Ndao ary. Efa veloma Bertin, aza manadino izany vadiko izany dia tsaro fa tianao foana. Fa hitanao raha mba hitanao azy azokiko izay dia lazao fa tia azo foana ary tsy manary azy. Hifonana hoe izay tsy nentina toko. Mba tserijereo izay azoko izay fa tena elana izay tsy hita ry Bertin e. Eno afy ianao koa. Ao fihiniko izany vady malalako izany dia mandehana fa sotara. Veloma vadiko tianao foana ho anno avintsika izao zavatra rehetra izao. Aza mitomany fa vokatry ny ezako ao izao hoe itsoroako faran'zatsy ary. Zay veloma. Mioty andraso kely fa midera ihany ty e. Midera ao fihiniko izany soka. Mandehana ary mioty fa tareo ianao mangina ny vavalahy. Mbola manam-potoana kely ary Bertin fa taiza foana ianao ry midera. Mifona ary mioty taiza foana ala. Mifona. Inona moa tokony hifonanao fa zany mifona e. Manary anao tamin'ny ady sarotra. Tonga ty ilay fotoana andehanako ry midera. Andeha manano mavoko. Sy no avinao koa ngamba. Mety no avinao ihany angamba ry mioty nanao heloka be vava. Andeha hitony tena any amin'ny manam-pahefana zao. Maninona? Fa nisy inona? Mioty aza manadina ny atany lavitra any dia jerijery ny sokonao aty. Namono olona ary mioty izany namono ny Ramosy Armand. Tsy haiko na diso nahoana fa navita nanala fanitry be ny firenena ray aloha ny fantatro. Navita namono olona mpanimba mpiray tanindrazana amiko afaka mifoko izay. Raha tsy niaty sy mba fianako e. Andrelis nampoziko izany. Ve eny mety sy izy nanimba ny fiainany lafa ny fiainana mihitsy nefa mamotika e. Mandana mitony tena fa mety ampiainany sazinao izany. Rehefa eny amin'ny fitsarana dia lazao daholo marina. Mandehana ary mioty fa sotara voaleo ianao. Izay fa soabatisany anabaviko tiako indrindra izany. Afaka mamihana anao ve? Soka.
tonga dia sambory fa io lehilahy langa polisy a. aza sotosotomy mahafahavonona ny efa nsazoko e. inona mono vady ty okanareo izy reo okanareo izy mandehana amin'ny fahasotsy lasa eo ianao sa manokana efa vonona ny efa nsazoko a aty raha matoty kosa mbola ho sasy fiainana. io ty mandehana amin'izay ianao fa zao kosa sifia mbola manaraka anao eo andohanao vesatry ny zavatra vitanao hatramin'izay andao eto afavonina e. natolotry ny orange eo anilanao. afaka tantara mitoy nosoratany Tsodrarazakasoa. nivelomin'ny Fifi sy Nanja niaraka tamin'ny Ralala Fetra Sarobidy ary Christophe Rabearmana. nandray feo mamy arivony nandrindra